Margarita reny miteraka ny rasazina rindra mera ny komina sy raha tena vony aina tsy tohaina anadana antony toy ny raharaha namononaka na faty any rasazina rindra ny omaly zoma dia na ray antso zahay tamin'ny fianakaviana fa hiakatra parke ao amin'ny fitsarana nosy ireo olona zay voapanga tamin'iny raharaha iny noho izany dia tonga niatrika an'izany teny ny fianakaviana tokony tamin'ny 7 ora alina no nanomboka ny fanaovana ny enquête tao amin'ny juge d'instruction ka ny farana tokotokony teo amin'ny 10 ora alina eo naitsona ireo voapanga ireo ka rehefa tapitra niakatra ny tany amin'ny juge d'instruction izy ireo natao enquête dia farany natsona tany i raha tiana vonaina tsy tohaina na itsito zay anadany ny rasazy narendra rehefa aveo dia nasaina nivoaka daholo zahay rehetrarehetra nivoaka ny vavahady ny fitsarana fa marina aloha fa nandritra ny io zay enquête natao an'ireo voapanga rehetrarehetra eo dia nijanona teo atokotany daholo ny fianakaviana rehetra rehefa nasaina nivoaka ny vavahady ny fitsarana izahay nanakavy sy ny olona rehetrarehetra zay tao amin'ny fitsarana io dia nivoaka tokoa moa zahay fa tsy salasala hoe nivoaka daholo tsy tapitapitra zay anefa dia nisy mpitandro ny filaminana anisany nivoaka koa zany tsito niaraka taminay fianakaviana nivoaka teo velo amin'ny vavahady ny fitsarana tsy tapitapitra an'io dia nisy mpitandro ny filaminana anakiroa niatso amin'ny tsito hoe tsito niverena fa andao ianao fa mbola misy zavatra ilainanao aty dia nandeha tokoa moa izy rery ny nandeha tany tamin'ny fotoana io fa izay fianakaviana nijanona ny andry azy teo atokotany teo avelan'ny vavahady zany rehefa aveo nefa gaga anay petrapetraka ela teo fa izy efa miantso anay hoe ity ny telefonako ity ny ravako raiso dadatoty raiso ny fitaovana mombay ao anatiny ilay camion izay mitondra ireo lomeloka ireo gaga sy talansina zahay satria tsy napozina hoe ahoana moa nahatonga anazy ao anatin'ny camion satria tsy nisy filazana taminay fianakaviana zany hoe anisan'ireo voapangana ireo padiadiana hanaraka n'ireo olona voapanga ireo itsito tsy nisy filazana an'izay zany taminay fianakaviana dia ny anankiray ihany koa tsy nisy fanasana na fiatsonana fianakaviana hoe hivoaka ny didy na ny teny na ny farateny angamba tsy fantako mitrasika ny hanaovana n'ireo olona reo hoe hoentinaiza moa ireo olona reo atao ahoana ireo olona efa ampolo zay haza tamin'ny fanadihadiana ireo izay ny antony nahagaganay tamin'io zany tsy nisy ny fianakaviana nanambarana hoe izao ny atao samy naingina teo moa anay ny alina an'iny tsy nafantatra zany anay hoe nentinaiza itsito na nentinaiza ireo olona ireo tao arinany natory moa zany ny alina an'iny dia ny maraina mitsary vaovao zahay vao maraina dia izay nahitanay hoe ireo olona zay voaroa ireo dia ny lehilahy ony nakeny amin'ny fonjany tsiafahy zay lehilahy rehetra dia ny vehivavy rehetra kosa nakany amin'ny fonja natanora dia anisany nakany amin'ny fonjany tsiafahy zany itsito manoloana ny vaovao rehetra miseho izay ampangana azy ao anatin'ny tambazotra serasera izay no antony ilazana anaovako zao fanambarana izao ny tsito reo dia telo mianadahy izy ny zanakanay mivady zany hoe zanaka Litina Sylvestre sy ny tenako tsy misy hafa reny ireo na hafa ray fa rairay sy raireny avokoa ary tsy misy zaza hafa ivelany tany ivelan'ny tokantranonay zany niaraka nitezainay ireo hatraminahakely azy ny volavolainay nampianarinay ary hitanay sy tsapanay fa tena mifankatia
sy mifanohana amin'izay rehetra atao izy tenyantany eo. Nofony zany fanohanana zany a ity sehatra anankiray teo amin'ny filatsako fidiana ny zokin'ny vavy dia ny Rasazina Rindra ity zany, satria napetraky Rasazina Rindra ho premier liste izy tao amin'ny conseiller izay tarihany, satria mba hisiany fifanohanana sy ny fifanampiana dehibe kokoa eo amin'izy ireo. Porofo iray ihany koa ilazana fa mifankatia izy ireo tsy misy ady, tsy mbola nisy ady teo amin'izy ireo hatramin'izay nitezena izy teo raha mbola teo ny rainy, satria efa maty koa moa ny dadany izay mariko tokoa le nahafaty ny dadany, fa resa be ao anatin'ny tambazotra serasera ihany koa hoe nitifirina ny nahafaty azy, tsy atoko tsy nitifirina ny dadany zareo izay be ny tanàna teo aloha io, fa narary izy avy any Amangatabohangy dia tonga taminay tao Antsirabe izy, dia rehefa tonga tao aloha izy dia nentinay teny amin'ny hôpitaly lehibe, teny amin'ny hôpitaly Atsimo Antsirabe dia tao izy no tsy tana intsony ny ainy tamin'ireny fotoana nampalaza ny Covid-19 tamin'ny 2021 ireny. Misy koa ao anatin'ny tambazotra ao izilay hoe te hifandrombam-pahefana zareo zany miady toerana hoe izy angamba ny tea itsito angamba ny tea hazo ny toerana matoa misy ity vona ity, lainga dia lainga zany tompoko, ary lazaiko hoe teo anatrehanareo zany teneniko zany miaraky ny fanlazaiko teo hoe tsy misy ady, tsy misy fanditra mihitsy ny nametrahany zareo ny laharany tamin'ity hoe hiatrika ny fifidianana kominaly tamin'ity faran'ity. Ny antony nahatonga ny zareo latsaka koa dia ny fangetahetana ny fampandrosoana amin'io commune Amangatabohangy io, satria ny razambe teo aloha ao zany hoe Ramavy Lazampera izany, Ravonahitra Norbera izany, zay rafozako moa zany io Ramavy Lazampera io nitaizany rafozako tao, dia efa nisany nanao asa soa nanasoa an'io commune Amangatabohangy io, tsy nifindra mihitsy ny safidin'ny vahoaka hatramin'izay fa niantetra tamin'ity fianakaviana ity, ty fianakaviana ity zany noho ny fitiavanay fampandrosoana ao anatin'io commune Amangatabohangy io. Raha hazavaiko tsotsotra aminareo commune tena mila fampandrosoana, tena mila, satria raha ny tantarany zao dia fa eto amin'ity akaikaiky ity 4 sahatsy zao no be ny tanàna namon'ny ainy Taperinasa tamin'io, tsy misy mihitsy zany fampandrosoana misy ao. Raha eo amin'ny lafiny hoe sehatra ara-panjakana zany toy ny hoe trano-panjakana, eo amin'ny misy ny mpitandro filaminana, ny birao, ny ekôla indrindra ny ekôly-panjakana tena tsy misy, azo lazaina hoe tsy misy ao amin'io commune io. Misy fa dia zara raha trano bonikely mba vitany mponina, vitany vahoaka no ianarany zaza ao. Zay indrindra nahatonga nyreto telo-mianadahy reto izay nivokarinay tao anatin'ny commune io, nateraka anay mivady tao hoe rehefa mba mahay kely ny atopoko zany hoe mba tonga eo amin'ny hoe maharasazy zany, nefa dia nanam-piniavana ihany, nanam-piniavana sahady hoe handeha hiverina hampandroso ny commune io, satria betsaka ny vahoaka ao, betsaka ny zaza ao mila fampandrosoana izay tsy hita hoe iza moa ny hampandroso azy, raha tsy ny olona teratany ao, ny olona vokarina ao amin'ny commune io no mahafantatra hoe ity ny zavatra mahasoa an'ity commune ity. Ary indrindra mifanindrana amin'izay ny tanjona izay apetraky ny filoham-pirenena Andry Rajoelina, izay manentany ny tanora hoe aleo raisy ny tanora ny tanana ny fampandrosoana ny Madagasikara, indrindra miainga avy any amin'ny commune tsirairay avy. Resy lahatra ireo zanako telo-mianadahy ireo hoe mety amintsika miara-dalana amin'ny filoham-pirenena, dia nandray andraikitra izy zareo ireo hoe andao ary isika hitondra ny fampandrosoana ao Amangatabohangy. Zay raha tsoriko ny mombamomba azy, ka ny faniriako zany aminareo mpanao gazety na isika mpitondra fanjakana mba mangataka tanandroa mba jereo ny commune io mba misy tonga agny hanontany hagnadiady ny vahoaka ao, hijery ny zava-misy marina ao hoe moa ve ilaina tokoa ny fampandrosoana sa manakory ny zavatra mba vita ao amin'ny commune misy anay io. Zay ary tokony mikasikasika an'izay, fa mitodika manokana aho
amin'ny Andriamatoa filoham-pirenena mivady, indrindraindrindra moa amin'izao valo marsa izao, andro ny vehivavy. Mangataka aminao aho Ramatoa Miala Rajoelina, jereo manokana ity afera izay mikasika ny Rasazina Rindra ity, satria raha ohatra ka tsy nindosy ny fahafatesana io Rasazina Rindra io, mino aho fa mba niaina valo marsa, niaina fotoana atao hoe mba tsara, mba nisy fahazavana ny taon'io komina Mangataboangy io ho an'ny vehivavy, satria efa nisany nomaniny tanteraka io hoe voalohany mandaza io entiny a dia ny vehivavy aloha no itopazan'ny maso ny voalohany. Koa mangataka anao aho Ramatoa Rajoelina izay eo ambany fiahiny Andriamatoa Président République Madagasikara moa mazava ho azy a, mba jereo rehefa reny a, reny toanao, toany reny malagasy rehetra, niezaka tena niezaka nampianatra an'ireo zanako reo ho manily ho fitaratra an'io komina Mangataboangy io. Tsy izay nefa ny zavatra niseho taminay von'olona zao a, mbola ampiana gadra ihany koa ho an'ny piraitam-po. Koa dia apetrako ao am-pelatananareo izany rehetrarehetra izany fa malahelo, marary ary tena marary ny foko famiresaka aminareo zao. Tsy fantako intsony izay ataoko sy izay rehetra hotony ny fiainanay. Koa apetrako ao am-pelatananareo, tompokanareo, tompona andraikitra mahefa rehetra, ny zavatra rehetra mitovy. Ary indrindraindrindra eto am-pamaranana dia mangataka aho izany mikasika ny raharahan'ity Rasazina Rindra ity, aoka mba ny tena marina vehivavy Rasazina Rindra, tanora heritreriny vao 13 taona monja, mikasa naniry hitondra fandrosoana tany amin'izany komina zany, ary ho an'ny Madagasikara ray manontolo kanefa dia notifirina ny rivarivana ny basy, nakana ny aina, niraraka ny rany, nanerana ny RN 35. Dia mangataka aho izany mba hivoahan'ny marina, ny tena marina amin'ity raharaha ity. Aoka ihany koa isika izay mpampiasa ny Facebook na ny serasera ny tambazotram-bahoaka aty zany a, mba ho ny vaovao marina no kirakiraitsika ao, fa tsy dia vaovao a eny antsefatsefany eny raisina tendrony ny vaovao a, dia afiatrany dia milaza hoe zao. Aoka ny mpanao fanadihadiana mba hijoro marina, mba ny tena zavatra nisy marina no holazaina. Raha milaza ny zavatra rehetra izay mikasika ny citoyen aho a, mba meteza isika na hoe mba mandraisa isika eo am-pilasiny, izany hoe natakenoina niatrika ady mafy. Angamba ataoko fa anatin'ny quelques minutes ave taditin'izay rehetrarehetra miseho eo, basy no mipoapoaka, trouble mino sy matoky aho fa tena trouble, tsy mahazo saina ny zanako nandritra an'izay rehetrarehetra zay a, izay rehetra voateny dia voateny teo. Dia izany ve no nampengorana azy hoe raitsy kombakomba hamono an'ity, anadahiny ity, sao dia mba anabaviny ity, dia akinika amintsika ny rehetrarehetra momba n'izay. Aoka hoy aho mba ny vaovao tena marina no hahely sy hiainantsika an'ity afera ny Rasazina Rindra ity. Zay angamba ny azoko lazaina, fa dia makasitraka makatelina antsika rehetra, dia makasitraka sao indrindra to. Tamin'ny fotoana nakanan'ny razana tany Ambafinan-drano dia tany manko tamin'izay fotoana io, dia tany zany efa nisy ny fanadihadiana ny citoyen tao amin'ny gendarme récrémena tany Ambafinan-drano, ary nasaina nametraka fotoana izy tamin'izany fotoana izany mametra plainte contre X izay no hitako, satria kano mihitsy tamin'ny fotoana fa tsy haiko izy. Marina tokoa izany dia efa hatreom-boalohany a, dia efa niraisiny mpanadiady, efa maro ny fanadihadiana izay nataony, fa izay niteneniko izay hoe niatrika ady izy, ady tampoka, tsy niomanana, tsy fantatra hoe ahoana, dia izay mba hitany no lazany teo. Dia anjara ny mpitandro filaminana sy ny mpanao fanadihadiana
mamatatra azy zay angamba no azoko volana azy. Izy koa zay resaka mail hoe SMS tena tsy fantatra anay. Sama zany ko zay dia zay miaraka eo foana dia mbola tsisy zany tsisy manam-pahefana na zondaro miry zany nakanazy tao hoe andao atao ankety rehefa izy tonga taty Antananarivo mbola tsisy zay na inona mandeha na telefôna ny ary fantatray satria zay samy ohatra aminy ihany dia tsisy resaka tsisy réquisition zany ny telefôna. Zay.